tsika ny fotoanandroany tafelelaeo ho anao zay mangetahita ny ten'andriamanitra mangetahita an' jesosy marina foana ny teny hoe ofokisany ianao ary tsy vitany hoe ofokisany fa sambatra misy ianao satria ofokisany tenin'andriamanitra marina sady izy dia isaorantsika koa ny tompo mame tombonandro atsika manga ny lanitra posaka tsara ny masoandro tsika ao anatin'ny fanatrehan'ny tompo zava-dehibe zay misoratra tompo ihany koa tsika fa nomeny taona vaovao 2017 sady ohatra voangana ny 2016 premier janvier 8 janvier zao tsika dia efa 2017 sady miazakazaka be le fotoana ohatra nlazainy ten'andriamanitra ampetera hoe mandeha amin'ny firimona fatratra nareo hoe tsy mahita hoe tena miazakazaka le fotoana miazakazaka be ny fotoana dia rehefa me miazakazaka ny fotoana dia miaka fiverenan' jesosy me atombotra ny andro miatombotra ny andro ten'andriamanitra milaza ny hébreu hoe aza mafoy ferahantsika miantona tahaka ny fanao sasany zay hoe mafoy an'izay fa mifananara kosa izy satria maika fahitanareo fa miatombotra ny andro io andro atombotra io dia le ampakaran' jesosy ny fiangonana dia memandroso ny taona dia miakaiky le fotoana iverenan' jesosy ny taona tsika koa miampongo tsika koa miantitra fa amin'ny ten'andriamanitra dia milaza hoe tovotovotra sy maitso zay ohatrany jehova zay namboleny na firy izy na firy taona dia manana hery avy amin'ny tompo sabana zay manan-kery avy aminao izy ny ten'andriamanitra dia mirabo atsika tsirairay avy tsy hakanava teto ihany koa natratrany taona 70 sy 2000 bonane tahiny jesosy mirary fahasalamana mirary fitahiny tompo amitsika tsirairay avy mirary zay fikasana tsara rehetra ao anatinao dia tompo atanteraka an'izany tompo manokana ny varavara no alohanao ary indrindrandrindra dia ny zava-dehibe dia ao aminao atrano le fiavana an' jesosy mihoatra no mary ary ho ao aminao atrano le tahotra an'andriamanitra le fitiavana an'andriamanitra ho ao aminao le fahamasinana satria zay tsy manam-pamasinana dia manino tsy ahitany tompo halleloia zay tsy manam-pamasinana tsy ahitany tompo zay mahatonga iny fitoriana atao eto dia resaka tahotra an'andriamanitra resaka fahamasinana resaka fiverenan' jesosy zay zavatra zay tena maty resaka hoe fitahiny zany mandeha ho azy zany aveo tsy mila toriana akory azy zany dia tonga ho azy ny fitahiny tsy mila toriana zany tsy mila dradradradraina be zany tsy mila zany no hitaomana olona sy amorina olona be da be hoe valonanao voalono fakranao ho azonao zao rehetrarehetra tsy maiky zany fa zava-dehibe ny fahamasinanao ny tahotra an'andriamanitra ny fitoeranao amin'ny fahazakan'andriamanitra ao amin'ny sitrapon'andriamanitra zay ny zava-dehibe manaraka ho azy zany rehetrarehetra zany halleloia manaraka ho azy zany rehetrarehetra zany fa le fifandraisanao amin'ny jesosy aloha no tena zava-dehibe le fahamasinanao le fitoeranao amin'le fahamasinana amin'le tahotra an'andriamanitra miambiny manaraka ho azy iza dakoro am'izay halleloia iza ny miaina an'izay hoe rehefa mitoetra ao ten'andriamanitra mitoetra fahamasinana manaraka ho azy miambiny matokony tompo ary zay ny tena tenin'andriamanitra fa tsy fampirosihana amin'ny resaka zavatra ny tany sy fampiroboroboana sy resaka fitahina zany ny tena fitahina dia enao manana an' jesosy ao anatinao ny tena fitahina dia enao mahazo tenin'andriamanitra isanandro voky ny fanahao ny tena fitahina dia enao miaina ao fanatrehan' jesosy ny tena fitahina dia enao le voavela heloka miditra any an-danitra mamiampona amin'ny anaran'i jesosy kristy zay ny tena fitahina andriamanitra zay tsy miaro ny zanany lahy fa natorony amonjy atsika izy dia io natoy an'izay eo ten'andriamanitra tsy omentsika miaraka aminy maimaimpona va zavatra rehetra zany famarina zany a mila iainatsika hoe jesosy aloha jesosy any jesosy fotsiny tsy miaro an'io jesosy io andriamanitra fa natorony amonjy anao dia omeny miaraka amin'ny jesosy maimaimpona ny zavatra rehetra zany hoe jesosy mihitsy zay le vavaka teo hoe ao aminao ny zavatra rehetra miambiny manaraka ho azy ao aminao ny fahaferona ianao ny tena arena ianao ny tena mahafapo fa ny ambin'izay dia mety anisy fanantenana fa amin'ity taona 7 ity zany dia matena hoe hitombo fitiavanao an' jesosy hitombo fahafantaranao azy hitombo ny fatahoranao an'andriamanitra ary hitombo le fahamarinanao an' jesosy hoy ten'andriamanitra amin'ny apokalipsy hoe zay marina dia manino aoka mbola dia marina trany izy zay masina dia aoka mbola dia masina trany izy
any mimanroso zany fahamasinana sy fahamarinana zany ao amin'ny Jesosy Kristy. Halleloia. Dia andeha ten'Andriamanitra tsika izao. Zavatra tompo atsika ary toera mihitsy eo amin'ny fanatrehan'ny fanahy masina tsika amin'izao fiangonana ten'Andriamanitra zao. Vatso anao zao teny zao, amparoso anao, ampitoetra anao, ary teny ijoroanao mandritra ny fiainanao ray manontolo amin'ny 7 sy ny toy any rehetra. Zao ten'Andriamanitra ho zaraina amintsika zao. Mba ho raisinao zany teny zany. Teny velona, teny fiainana, teny marina, teny manafaka, teny manamasina, teny manintsy. Andehananao araka sikafon'Andriamanitra ary fiainanao anao ten'Andriamanitra. Halleloia. Izany faly. Izany tsy faly. Izany malahelo. Izy le irany farisaka izy fa nahazo tombo avao. Fa misy mahazo tombo avao ary le fahazondona avao tsy mahafaly azy. Be da be mampalasy mampatahotra azy. Mba tena tany antsika arako. Mba mio verset vita hoe izay anananao any amponao any. Izay efa raisinao na tena iainanao. Misy hoe resaka fifaliana. Romana 12:12. Mifalia amin'ny fanantenana. Misaotra. Filikana 4:4. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izaho indray mifalia. Misaotra. Mihafa. Zay vitsy hoe? Toroteny hoe? Toroteny. Mifalia rizatofo dia mbola tanora ianao. Aoka ny fonao itoranao any dia mahafalifaly ianao sy ny sisa. Dia ataovy izay rehetrarehetra mahafinaritra anao. Fatandre moa zao ten'Andriamanitra tsaray ianao rehetrarehetra hoe. Merci. Ohatr'izay fifaliana fanampiny zany. Tesaloniana voalohany 5:5-6 ahoana? Mifalia mandrakariva. Misaotra. Zay daholo ve? Tsy manana fifaliana lehibe moa zao izy dia ny andrenesako fa mandeha amin'ny famarinana ny zanaka. Jaona 7:3. Tsy manana fifaliana lehibe moa zao izy dia ny afatrasako ny andrenesako fa mandeha amin'ny famarinana ny zanaka. Mifalia amin'ny fahamarinana aza mifaly amin'ny tsy fahamarinana. Misaotra. Fitiavana dia mifaly amin'ny fahamarinana fa tsy miara mifaly amin'ny tsy fahamarinana. Mifaly amin'ny fahamarinana, mifaly amin'ny fanantenana, mifaly fa mandeha amin'ny fahamarinana ny zanaka, mifaly mandrakariva. Mbola misy manana ve? Mila sary zay ten'Andriamanitra ao anatsika ao resaka fifaliana hoe miravoravo amin'ny Jehova. Miravoravo amin'ny Jehova ianao dia inona toyany? Le toyany mihitsy mila tadidiko. Miravoravo amin'ny Jehova ianao dia omeny anao zay riny fonao. Zay le izy. Miravoravo amin'ny Jehova ianao dia omeny anao zay riny fonao. Nisy ny teny tao? Galatiana 5. Galatiana 5:5. 2:20. Vokatry ny fanahy dia fitiavana fifaliana. Fitiavana fifaliana. Misy an'izay ao anatiny ao. Fifaliana. Salamo 16:11. Eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra misy fifaliana mandrakariva. Halleluia. Soranan'i Jesosy zany teny rehetra zany. Hoy ohabolina na 15. Ohabolana 15:13. Ohabolana 15:13. Ny foravoravo mahamiranirana ny tarehy fa ny alahelo mahareraka ny fanahy.
ny foravravo mana mihiramirana notare fa ny alahelo mandreraka ny fanahy. Mifalifa voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Alleluia. Voasoratra ny an-danitra ve ny anaranao? Voasoratra ny an-danitra ny anaranao dia izay ny tena antony fifalianao. Ny ambony a fifaliana ihany koa fa ny tena fifaliana ny voasoratra ny an-danitra ny anarana. Izay ny tena zava-dehibe. Raha tsy voasoratra any dia voasoratra izy. Any amin'ny afo be, any amin'ny elo. Tsisy eo tena hoe flotte fotsiny le anaranao. Tsy fantatra hoe makaiza ary zao ty anaranao ty. Fa rehefa tsy voasoratra ny an-danitra io a dia any amin'ny elo io anarana io. Tsisy tena eo amin'ny baiboly. Tsisy hoe mbola miatinao amin'ny afo fandiovana aloha. Dia entina mbava koa fa vita amin'ny afo fandiovana dia voavotsy tsisy afo fandiovana zany anaty baiboly. Baiboly hafahafa zany. Fa ny olona rehefa tsy nibebaka tamin'ny andro ny ainany, nanaiky an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy, rehefa maty izy tsisy ninazo atao tsony. Hoe mivavao amin'ny fanahy maty izy. Efa maty izy tamin'ny mbola teto tany izy no entina mbavaka. Tamin'izy mbola velona no entina mbavaka. Tamin'izy mbola teto tany ny ilany aona tamin'i Jesosy. Fa rehefa maty izy indray mandeha, na ifady anina efapolo andro eo ary ianao hoe amintsena ny fanahy tsisy hevitra tsony io. Fa eto tany ny fanapahan-kevitra. Eto tany ny fanoratena ho an'i Jesosy. Eto tany ny fandraisana ny famonjena. Fa rehefa tsy vita teto tany zahay dia tsisy intsony. Mazava ve? Dia ny mbola miaina zany sika dia ataovy izay havananao aingana amin'Andriamanitra mba voasoratra ny an-danitra ny anaranao. Halleloia. Andray ten'Andriamanitra tsika momba izay resaka fifaliana izay. Misoratsika rehetrarehetra ny amin'ny teny rehetrarehetra fa voaraintsika teo mba hanaitairana antsika izay. Mila tenin'Andriamanitra milasaka ao anatsika ao. Mila tenin'Andriamanitra mitoetra ny ao anatsika ao ary iainantsika izay tenin'Andriamanitra izay fa izay tenin'Andriamanitra izay mamelombelona antsika tsirairay avy. Any amin'ny Néhémie tsika no andray teny Néhémie toko fahavalo andininy fahafolo. Néhémie toko fahavalo andininy fahafolo. Mafana ny andro, le ventilatera mbola tsy voapetaka indray. Fa vao ambadibadika ao izy fa efa hitan'ny tompona andraikitra efa mafana ny andro fa voapetany ane izay. Ina moa izy teo? Néhémie. Néhémie toko fahavalo. Hita ve misy Néhémie zany? Aiza Néhémie zany? Néhémia anelanelany Esdras Ester. Néhémia toko fahavalo. Néhémia toko fahavalo andininy fahafolo. Izay ny tenin'Andriamanitra ho raisitsika androany. Néhémia toko fahavalo andininy fahafolo. Dia zao ny voasoratra. Dia hoy izy taminy, mandehana hano matavy ary sotroy ny mamy dia mba hanatero anjara izay tsy manan-javatra voavoatra. Fa masina ao antontsika ty andro ty. Koa aza malahelo ianareo fa ny fifaliana avy amin'i Jehova no fiarovana mafy ho anareo. Izay ny tenin'Andriamanitra ho aso anao androany. Aza malahelo ianareo fa ny fifaliana avy amin'i Jehova no fiarovana mafy ho anareo. Inona ny fifaliana hozy izy? Fiarovana. Fiarovana mafy ho anareo. Zany hoe mila iainantsika tsara zao tenin'Andriamanitra zao. Fantoka tsara tsika ao anatin'izao fianonana tenin'Andriamanitra zao. Mahafantatsika fa misy fifaliana avy amin'i Jehova. Raha misy zany fifaliana avy amin'i Jehova dia misy koa fifaliana avy aiza? Avy amin'ny devoly, avy amin'ny Satana.
fa ny apetraka amintsika eto a tian'andriamanitra apetraka amintsika tsirairay avy dia zao ny fifaliana avy amin'ny Jehova no fiarovana mafy ho anao. Fifaliana avy amin'ny Jehova fiarovana mafy ho anao. Amin'ity taona vaovao ty, amin'ny andro iainanao rehetrarehetra dia mila fiarovana ianao. Inona ny fiarovana ilainao? Dia fifaliana avy amin'Andriamanitra. Be da be ny zavatra eto tany, ny zavatra ataon'ny olona, zavatra misy eo amin'ny mpiarabelona, zavatra ao amin'ny fiarahamonina, zavatra ao amin'ny mpiara-miasa, zavatra ao amin'ny fianakaviana, zavatra ao amin'ny tokantrano, miteraka tsy fifaliana. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe le fifalian'Andriamanitra ho fiarovana anao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ny fifalian'Andriamanitra ny fiarovana ho anao amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'ny fiainanao isan'andro isan'andro. Dia ohatrany ahoana zany fifalian'Andriamanitra zany? Fifaliana avy amin'Andriamanitra zany. Fifaliana avy amin'Andriamanitra zany ohatrany ahoana zany? Inona tian'Andriamanitra tenenina ny amin'izany? Hoe fifaliana avy amin'Andriamanitra. Ny fifaliana avy amin'Andriamanitra no fiarovana mafy ho anareo. Ny fifaliana avy amin'ny Jehova no fiarovana mafy ho anareo. Aza malahelo ianareo. Aza malahelo ianareo. Ny fifaliana avy amin'Andriamanitra ozy izy fiarovana mafy. Ao amin'ny Romanina toko fa 7:10 andiny fa 7:10 efa voalaza antsika matetika eto ty tenin'Andriamanitra ty. Romanina toko fa 7:10 andiny fa 7:10. Fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanamasina. Romanina toko 7:10 andiny fa 7:10. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy ao amin'ny fihinanana sy ny fisotroana fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Ny fifaliana avy amin'Andriamanitra zany dia aiza ny misy ny fifaliana? Avy aiza ny fifaliana izay efa voalaza teo amin'ny Galatianina teo hoe avy amin'ny fanahy masina. Ny fanahy masina no mampisy fifaliana ao anatinao. Vokatry ny fanahy dia fifaliana. Zany hoe ny zavatra miaina ao aminao, ny fifaliana ao anatinao, ny loharanony ny fifaliana iny dia tsy vokatra zavatra misy aty ivelany. Azonao ve zany? Ny fifaliana ao anatinao dia tsy vokatra zava-misy aty ivelany. Fa na manao ny aty ivelany na tsara na ratsy, na mainty na manga na fotsy, na inona eo ivelany, le fifalianao tsy voakasikasika izay. Satria le fifalianao dia fifaliana ao amin'ny fanamasina. Raha toa ka mitoetra ao anatinao ny fanamasina, raha toa ka ny fanamasina no mibaiko anao, mameno anao, mitarika anao, mandrakotra anao, dia na aiza le anao, na izy eo anoloanao eo, na arovina na arovina, dia misy fifaliana ao anatinao ary mivoaka ety ivelany ny fifalianao. Aleloia! Zany hoe tsy miankina amin'ny zavatra ety ivelany ny fifaliana. Misy ny olona mantsy rehefa tsy sisy vola izy dia tsy faly. Misy ny olona rehefa ratsiratsy ny loka dia tezitra izy. Misy ny olona rehefa tsy haiko, rehefa misy zavatra tsy azo dia tsy faly izy. Raha izay ny zavatra misy dia tsy mbola ao amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao. Fa ny fifalian'ny fanjakan'ny lanitra zany dia le fanamasina ao anatinao. Na inona azo, na inona tsy azo, faly aho. Na inona mety, na inona tsy mety, faly aho. Na iza mana ratsy, na iza mana tsara, faly aho. Zany hoe le fifaliana ao anatinao dia vokatra le fanamasina. Dia mametraka fahantaniana amintsika tsirairay avy inona no mampisy fifaliana ao anatinao, inona le antoka le fifaliana ao anatinao, inona ny fifaliana, inona mampitaka anao. Rehefa tsaratsara ve ny akanjo dia faly ianao. Rehefa ratsiratsy ny akanjo dia tsy faly ianao. Rehefa tsara ny asa dia faly ianao. Rehefa ratsy ny asa dia tsy faly ianao. Zany le eo ivelany no conditionné amin'ny fifalianao. Raha mbola zay no conditionné amin'ny fifalianao, ho betsaka ny aty, ho betsaka ny fitsapana, ho betsaka ny fanenjehana, ho betsaka ny zavatra maro rehetrarehetra hiatra, dia alahelo ny afaranao satria mampalahelo daholo ny zavatra misy eo ivelany. Alahelo ianao, dia imonomonina ianao, dia ho tezitra ianao, dia hoy izay voalaza amin'ny ohabolana hoe ny alahelonao mahamaina ny tolanao. Ny alahelonao makarary ianao avy eo. Misy olona nye marary, mamparary tsy hitan'ny dokotera, ino ary mamparary anao ty? Mamparary anao ka ianao malahelo lafo. Tsy hitan'ny dokotera zany, tsy hitan'ny fanafody zany, tsy hitan'ny fanafody eny amin'ny farmasia zany. Farmasitana anio dia fanamasina ao anatinao, olona malahelo lafo. Rehefa tonga aminao fanamasina tsisy alahelo intsony. Mety tsy hiova ny ivelany, mety tsy hiova ny zava-misy,
mety tsy miova mihitsy zavatra misy ty ivelany sy mitoetra raha fa ianao niova. Halleloia. Ianao no manana fifaliana zay tsy azo kitikitiany hafa satria fifaliana tsy avy amin'ny ty ivelany fa le source-ny fifalianao dia ao amin'i Jesosy Kristy. Le source-ny fifalianao dia avy amin'ny fanamasina. Halleloia. Ao amin'io bolana raisitsika amin'ny mitovy an'ilay vakina teo ihany izy amin'ny bolana 15 fa amin'ny ohabolana 17-22. Ohabolana fa 7-10 andininy fa 20. Ohabolana fa 7-10 andininy fa 20. Ny foravoravo mahasalama tsara. Enoy tsara zay. Ny foravoravo mahasalama tsara. Ny olona rehefa tsara ny fony ravoravo izy salama ho azy. Fa ny fanahy-kivy mahamaina ny taolana. Ny foravoravo mahasalama tsara fa ny fanahy-kivy mahamaina ny taolana. Tena ka tsara zany ten'Andriamanitra zany. Eo nefa dia mijery inona moa zany ataoko mba ravoravo ny foko ty. Betabe ny ataon'olona fifaliana mahafaly azy. Ohatra tafarantona teo mety misotrosotro mahafaly azy. Misy olona misotro dia falifaly izy aveo. Rehefa misava ny tokany dia malahelo izy. Misy olona rehefa isakafo dia faly. Izy dia sakafo zany mahafaly azy. Misy karasaka eo dia faly misakafo. Misy olona manao fety, mikorana, mitero, mihira, mamonjy cabaret, mamonjy spectacle, mamonjy réveillon-na 50 000 ariary na 100 000 ariary. Satria zay no akalo fifaliana. Satria misy fifaliana satroka, misy fifaliana avy amin'ny devoly, misy fifaliana avy amin'izao tontolo izao. Fa raha zay fifaliana zay dia fifaliana mitondra makany amin'ny fahaverezana. Fifaliana mandany vola, fifaliana mandany hery, fifaliana mandany ainy, ary fifaliana mitarika makany amin'ny fahaverezana satria devoly dia mitondra fifaliana ratsy, fifaliana satroka. Fifaliana vetivety eo aneo fa rehefa avy eo taraiky eo ianao. Misy olona mifoka zava-mahadomely dia falifaly izy rehefa mifoka an'io. Fa rehefa mitsava ny herin'iny, verina indray ny alahelo, verina indray ny fahasorenana, verina indray ny olana maro isan-karazany. Saritsary mpifaliana daholo zany. Fa le fifaliana mipetraka amintsika tsirairay avy eto amiramirana ny fanahy dia ny fifalianao ao amin'i Jesosy Kristy. Ny fifalianao ao amin'i Jesosy Kristy. Halleloia. Zany hoe fifaliana io tenenanao ny fanamasina io mitoetra ao anatinao mampisy fifaliana. Tsy haiko hoe anao hoe famaritana zany hoe fifaliana zany tsy fifaritana angamba zany hoe inona ny atao hoe fifaliana. Fa ny fifaliana zany tsisy alahelo ao anaty fa misy famiramirana, misy zavatra mahafinaritra ao anatinao. Dia voalaza mihitsy teo hoe mahasalama tsara ny foravoravo. Ny atonga ny foravoravo salama tsara tena azo antoka lazaiko anao dia fanananao an Jesosy manjaka ao anatinao. Ny fanananao an Jesosy manjaka ao am-ponao, ao an-tsainao, amin'ny fiainanao iray manontolo, ao amin'ny tokantranonao, ny fanjakan'i Jesosy mitoetra ao anatinao. Zay ny fifaliana tsy azo ozobozony iza misy. Dia ho avy ny olona ny anozobozona an'io. Misy olona faly manao ratsy. Tena Andriamanitra dia milaza hoe misy tsy matory mihitsy raha tsy efa avy manao ratsy izy. Ao amin'ny Salamao misy an'izay aza manahaka an'ireny. Tsy matory izy raha tsy efa avy manao ratsy. Misy zany faly manao ratsy, misy faly mampijaly fotsiny eto tany eto. Misy faly manambaka, misy faly manao zay ampalahelo anao, misy faly anao zay ampatezitra anao fotsiny eto tany eto. Mara zany zapisy. Misy olona tonga dia azonao an-tsaina zao zany ihaniny zany, tena ihaniny mihitsy zany. Tsy anao mba tsy ampahelo anany ataony. Misy faly inona moa tena frantsay dika zay. Misy olona faly mampahory, faly mahita sadika. Faly anao zay ampalahelo anao fotsiny. Faly anao zay amiganana anao, faly anao zay irodananao, faly ianao vavaka sy mijoro tsara io. Misy zavatra tapika tonga avany misy ampizobozona le hafaliana ao anatinao. Dia ianao mizobozona le hafaliana ao anatinao, le hafa nandefaniny faly hoe io fa mizobozona, io fa mikorapaka. Fa zao no lazaiko anao tenin'Andriamanitra dia milaza hoe izay matoky an Jehovah dia tahaka ny teny roapotry viona izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay.
Izany hoe ianao rehefa ao amin'i Jesosy tompo, na inona teny alefan'olona eo, na inona famafazana nataon'olona eo, na inona fahararatsiana nataon'olona eo, ianao rehefa mijoro ambony vato lapo dia Jesosy Kristy tahaka ny tendrombohitra-driona tsy mihetsika, tsy mizongoza. Atao ty rehetrarehetra fa ianao faly foana. Atao ty rehetrarehetra fa ianao sarika foana. Vao mainka ilay izy vitamine ao anao. Vao mainka ilay izy tena lasa tena calcium ao anao izy atao ihany. Alefasoary ny fahanaratsianao, alefasoary ny tena ratsy ataonao, alefasoary ny fosafosa ataonao, fa rehetrarehetra vao mainka zezika mampanoso ao amin'i Jesosy. Halleluia. Azany miaraka amin'i Jesosy Kristy. Raha tsisy ady ao amin'i Jesosy mamona aminay. Mamona aminay na raha mipetraka dia mitsangana, mipetraka dia mitsangana dia derana dia izao. Fa mila misy ady ampanahy hiasan'i Jesosy. Ampiasan'i Jesosy ianao, hiasan'ilay fanahy masina ao anatinao, ary ao amin'iny ady dia hoy Jesosy Kristy hoe manoatra no mpandresy ianao. Amin'ny alalan'ilay tianao, manoatra no mpandresy ianao. Halleluia. Satria ny fifalianao dia Jesosy Kristy, satria ny fanahy masina ao anatinao, tsy ho voaozogozy ninninina ianao. Iza mahozogozona an Jesosy? Iza maharodana an Jesosy? Raha misy mahozogozona an Jesosy, raha misy maharodana an Jesosy, dia mirodana ianao, mihozogozona ianao. Fa satria tsisy mahozogozona an Jesosy, tsisy maharodana an Jesosy, dia noho izany maninona ihany koa ianao. Tsy mirodana ianao, tsy voahozogozona ianao, satria mijoro ambony ilay vato lampy. Ary zay ilay antony fifalianao. Rehefa avy nitory filazantsara hoe mpianatra zao, fa voalaza teo ilay tenin'Andriamanitra, dia hoy izy hoe mpampianatra na ny devoly ary baikonay amin'ny anaranao dia miala. Jesosy ny teny hoe faly fa miala ny devoly. Jesosy ny teny aza mifaly satria miala ny devoly. Fa mifaly satria voasoratra any an-danitra ny anaranao. Voasoratra any an-danitra ny anaranao. Raha ny anaranao voasoratra any an-danitra, tokony fifaliana foana ny fiainanao. Tsy miankina amin'ny misy, tsy miankina amin'ny tsisy ny fifalianao, fa miankina amin'ny fanahy masina ao anatinao. Fa raha tsika miankina amin'ilay zava-misy, miankina amin'ilay zavatra mety, miankina amin'ilay zavatra ao no mahatonga ilay fifaliana. Fa izao ilay fifaliana dia noho ilay fanahy masina ao anatiny. Dia izay no nahatonga ny Nehemia teny hoe aza malahelo nareo, fa ny fifalian'i Jehovah no fiarovana mafy ho anareo. Amin'ity tontolo taona ho avy ity, amin'ny fotoana ho avy rehetrarehetra, dia miomany ianao. Miomany ianao. Fa ho testeny izay fifalianao izay. Ho testeny izay fiarovanao izay. Dia aza mora taitra. Misy ara-pamory kely ny teny aza mora taitra. Aza mora taitra. Ianao manana an Jesosy iray mora taitra. Aza mora taitra. Na inona miatra na inona mibony eo. Ahoana hoy ilay mpanoratra amin'ilay mpihirana hoe ninninona hitranga Jesosy. Na ny lanitra ho manga Jesosy, na ho marika mangina Jesosy, dia ho feno ino? Fifaliana. Feno fifaliana Jesosy. Ka iainanao hoe zany. Marina aminao hoe zany. Avy eo, ninninona hitranga Jesosy. Ninninona zany be da be a. Be da be zany. Na isy anezika, na isy anaratsy, na isy teny ratsy, na isy anao soa, ninninona hitranga Jesosy. Na ny lanitra ho manga Jesosy, na ho marika mangina Jesosy, dia ho feno fifaliana Jesosy. Dia hoy izy hoe ny fotoana dia andalo. Ny fotoana dia andalo Jesosy. Tsisy ampy maro raha miorona ao tompony iny. Fitiavanao. Inoko Jesosy. Zany hoe ao anatin'izay tonkiry izay, raha jerenao, dia misy famarinana ara-baiboly ao. Zany hoe le fotoana rehetrarehetra io zavatra miatra rehetrarehetra aminao marina mety hampalahelo ny fonao, hampalahelo sainao, hampalahelo ny vatanao. Fa zao ataonao antonao hoe mandalo fotsiny reo. Mandalo fotsiny reo fa mizavatra mitoetra eo, mandalo fotsiny reo. Tsisy ampimaro raha miorona atao tompony fitiavanao. Zany hoe ny antoka isin'ilay fifaliana dia ny fitiavan'i Jesosy ao anatinao. Ny fitiavan'i Jesosy mibaiko anao, ny fitiavan'i Jesosy mitoetra ao anatinao no mampisy ilay fifaliana, tsy voahozongozona. Misy mpanjaka anankiray dia tonga ny anniversaire-ny, dia ozy ilay mpanjaka hoe mba hanao zavatra anankiray hoe za omeo cadeau io cadeau io mba rehefa ohatra ka malahelo mijery an'ilay cadeau dia faly. Fa rehefa mijery an'ilay cadeau koa raha falifaly dia rehefa mijery an'ilay cadeau dia mbô tonga saina ihany koa. Inona ilay cadeau atao ozy ilay olona teo zany miaraka amin'ilay mpanjaka. Dia nanao cadeau anankiray zareo dia izao ny cadeau atao. Peratra natao ny cadeau. Dia teo amin'ilay peratra dia nasiany soratra hoe ceci aussi passera.
ceci aussi passera. Dia taitra ilay mpanjaka ina moa nanaovanareo cadeau anako hoe ceci aussi passera. Dikan'io ceci aussi passera hoe ty koa dia andalo ihany. Ty dia andalo ihany. Dia ny antony nanaovanareo ny mpanjaka hozy izy dia zao. Rehefa tena faly be iny ianao amin'ny zavatra eto an-tany sy ny sakafo sy ny manodidina anao rehetrarehetra eo. Ka rehefa mijery an'ilay peratra ianao dia ozy ilay peratra mandalo ihany io. Dia mahatonga anao tonga saina seritseritry ozy izy. Rehefa misy katsy fitsapana indray mahazo anao ny mpanjaka, rehefa mijery an'ilay peratra ianao dia hitanao indray hoe ceci aussi passera. Mandalo ihany ty rehetrarehetra ty. Ozy ilay mpanjaka tena tsara ny cadeau nanareo. Zany hoe zavatra mila raisinao koa amin'ny fiainanao. Zao no lazainy Jakoba toko voalohany andininy faharoa. Atao fifaliana foana raha hiara ny fizahan-toetra ianao, raha tsy maintsy hisy ny fizahan-toetra. Ataovy fifaliana. Ataovy fifaliana raha hiara ny fizahan-toetra ianao, raha tsy maintsy hisy zany. Zany hoe misy zavatra mandalo foana eo amin'ny fiainantsika eo. Tsy voatery voafehantsika eo tsara foana. Tsy ianao tsy afaka imetrize ny zava-misy. Fa ianao afaka manana fanamasina ao anatinao. Mitoetra ao amin'ny fifaliana tsy azo ozongozony. Toetra ao amin'ilay fifaliana tsy azo ozongozony. Azontsika aloha zany tenin'Andriamanitra zany. Mba ho vatsy antsika zany. Fa mampalahelo olona amin'izao fotoana izao dia mampalahelo ny ataon'ny devoly. Ny devoly dia lazaiko anao fa ny devoly dia pampitahotra. Pampitahotra. Mampisy tahotra ao anatinao. Mampisy fanahino ao anatinao. Dia rehefa misy tahotra ao anatinao dia marary ianao. Zay. Ilay zavatra hiatra rapitso tsy mbola eo. Fa ny tahotra ny tonga dia mamparary ianao androany. Ay zary ianao zany e. Tsy naman'i Jesosy zany a. Ny tension miakatra. Ny vavolo marary. Ny sakafo tsy lany. Ny toromaso tsy noho ny tahotra. Noho ny tahotra. Dia mamorona fahalalahana tahotra ny olombelona satria tsy mila an'i Jesosy. Tsy tia an'i Jesosy. Jesosy io dia vita. Fa tsy tia an'i Jesosy, tsy mila an'i Jesosy dia mamorona. Tao farmasia dia nahita hoe ondana mazika. Oreiller mazika. Inona ny ataon'ilay oreiller? Rehefa matory eo izy izy afaka ny aretina an-doha. Rehefa matory eo anao dia misy mémoire, any hoe verina fitadidiana. Rehefa matory eo anao dia inona koa izy teo? Matory tsara. Rehefa matory anao dia tsy mierotra. Tsy mierotra. Dia amidy any amin'ny farmasia ilay ondana. Tsy haiko io ondana io na 100 000 ariary na ohatriny tsy latsaky izay aloha izy. Dia ny any amin'ny tany an-dalam-pandrosoana any mba hahatonga azy hita toro tsara, hahatonga azy tsy harary an-doha, hahatonga azy tsy mémoire, dia ilay ondana vidiana. Dia rehefa miondana tokoa izy dia tsy marary an-doha tokoa. Tena ohatrany tena miverina mémoire. Dia atao tsainy. Misy zavatra mielanao fotsiny dia modetreretranao dia mivoaka ao an-tsainao hoe ilay ondana tokoa tsy namparary an-doha. Ilay ondana tokoa tsy namparary afo. Ilay ondana tokoa nampisy fitadidiana. Sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny vahaolana rehetrarehetra lazaiko anao dia ao amin'i Jesosy. Tsy manana fitadidiana ianao. Mivavaha ny tompo dia ny tompo mametraka fitadidiana. Fa ny tompo mety miteny koa avy hoe mihinana sakafo zao, mihinana sakafo zary, mihinana sakafo zao satria ny fanafody rehetrarehetra ao amin'ny sakafo zavaboary efa niforon'i Jesosy io. Io zavaboary n'Andriamanitra rehetra, voankazo sy ny legioma rehetrarehetra dia efa ao daholo zay fa tsika ny tsy mahalala azy. Fa avy eo indray sy ny indray no tsy mety ny fitombatsika azy dia mahatonga an'izay. Ny aretina an-dohanao, mahalala ny aretina an-dohanao, mitoetra tsara ao amin'i Jesosy ianao miala ny aretina an-doha. Migraine. Migraine dia aretin'ny tany an-dalam-pandrosoana. Aretin'ny tany amin'izao iainantsika izao. Tia mampisy migraine satria mi-stress. Inona moa zany migraine zany? Marary an-doha be. Dia mi-stress mitaintaina matahotra amin'ny fiainana mihitsy. Misy olona rehefa alahady hariva dia efa mitaintaina izy mi-stress satria hiasa indray ny alatsinainy. Raha ianao izay tombony hoe hamindra fo. Ary hikasika anao Jesosy dia ozany hoe latsinainy amin'izay rapitso. Tsy ohatran'i Jesosy. Fa tsy latsinainy indray raha rapitso. Zany hoe ny vahaolana ao anao, ny hampisy fifaliana ao anao dia Jesosy ao anatinao mihitsy. Rehefa teraka Jesosy dia ozy ny anjery hoe aza matahotra fa milaza vaovao anareo ao izy dia fifaliana ho amin'izy ho an'ny olona rehetrarehetra. Ianao anatin'izay olona rehetrarehetra izay. Aza matahotra fa ino ao milaza teny soa mahafalo anareo dia fifaliana ho an'ny olona rehetra izay malahelo eto androany.
zay manara eto androany zay mitady ozikozy neto ny fifaliany sy ny fiadanany androany dia Andriamanitra miteny aminao Jesosy Kristy miteny aminao fanamasina miteny aminao hoe aza malahelo ianao aza miororo fa ny fanamasina ao anatinao raha raisinao dia manome fifaliana ho anao. Halleloia. Anananao fifaliana isanandro. Ty filazany sary ty hafa tsy ohatran'ny fampianarana rehetrarehetra satria anatin'ny filazany sary ty ao anatin'ny ady ao anatin'ny fitsapana ao anatin'ny olana dia sainao faly ianao ataovy hoe reny ary ny atao fifalianao falina ny devoly andrany fa ao anaty tena fivavahana anao ty ahoana ty adiny Jesosy ty fa ao anatin'ny ady sy fitsapana anao dia lazainy koa ino ny fifaliana mafaly anao dia lazainy olona fa adaly ianao lazainy zao tontolo zao fa adaly ianao fa za miteny aminao Andriamanitra ty anao Jesosy ty anao raha-pandalovy ny ady sarotra ianao am'izao fotoana raha-pandalovy ny ady mafy ianao am'izao fotoana raha-pandalovy ny fisedrana maro isan-karazany ianao raha-pandalovy ny tena fanentsiana maro isan-karazany ianao aza le olona manentsika anao jere fa Jesosy Kristy jereny aza le zavatra misy manodidididiny eo jereny fa jereny hoe midikany rehetrarehetra io dia famorapon'Andriamanitra amiko midikany rehetrarehetra io dia fitiavan'Andriamanitra mba toerako tsara mba iorenako tsara mba iainako tsara eo amin'ny fanatrihan'Andriamanitra zay ny antony zavatra rehetrarehetra anananao fifaliana fa mampalahelo mihitsy ny zavatra ataon'ny devoly ampaholy ozy ten'Andriamanitra hoe ny mpangalatra tsy tonga raha tsy angalatra amono ary andrikany ny angalatra aloha dia zao esorony le fialiana ao anatinao esorony le fiadanana ao anatinao esorony dia rehefa miala ao iny dia fanahinany ao tebotebony ao tahotrany ao dia rehefa misy tebotebo sy tahotrany ao amono am'izay izay tsy salama tsara ntsony ianao dia rehefa jerena le tsy mahasalamanao vokatry le tahotrany tsy mahasalamanao vokatry le fanahinany tsy mahasalamanao aza manazany rahalahy aza manazany raha navaly aza matahotra zany Jesosy velona Jesosy maty fa velona indray izy no maty anio ary manak'izay tsy miova izy no miantoka ny fiainanao na inona trano eo na inona midonina eo izy no miantoka sy mame fiainana ho anao. Halleloia. Io zanakao io tsy manaa mihitsy io tsy matahotra mihitsy io satria nahoana le zanaka le zazakely teneko le zazakely le olona zazakely mihitsy tsy manaa mihitsy io na matahotra io fa inona mahatonga an'iny tsy manaa tsy matahotra eo amin'ny reniny eo amin'ny dadany izy matoky io zay io dadanay io mamanay miantoka ako sy mombanay rehetrarehetra io dia ozy Jesosy ianao raha tsy very ohatrany zazakely tsy mahazo fanjakany lanitra ianao miseho be saina ianao miseho malala zavatra miseho hoe mafia zao rehetrarehetra zao dia ozy Jesosy hoe ataoko mihitsy hoe aretraiza le fahaizanao sy fahalalànao fa rehefa eo am'izay anao midarako amin'Jesosy hoe tsy hitako Jesosy vita tsy haiko tsony very ohatrany zazakely ianao dia tamin'ny Jesosy amiko sy ianao miverena ohatrany zazakely io zazakely io matoky ny ray aman-dreniny miakina amin'ny ray aman-dreniny dia ny ray aman-dreniny koa tsy adala fa ny antony iaina ny ray aman-dreniny isan'andro eo dia hikarakarana ny zanany ray sary an-tsainao zay ny fiarahanao amin'i Jesosy hoe miverena io zazakely io tsy manahy tsy matahotra tsy zazakely hoe narary vavony zany satria nahoana satria avyaizany ireko vavony stress ny ireko vavony no nino no nitahotra no ny fanahina dia ny zazakely tsy mamarary vavony satria tsisy tahotra ao satria tsisy fanahina ao tsy tia rary vavony tsony ianao ohatra miveriverina foana le marary fa iza marary vavony ato zao teny aminao Jesosy io arety vavony io verina ohatrany zazakely fotsiny dia milapony ohatrany Jesosy Kristy tenen'i Jesosy Kristy miverena toy ny zaza tsy zazakely tsy mahita tony ary tata fa marary be loko zazakely ohatrao tsy mankararadoi le saina miodikodina be ahoana ny atsy ahoana ny ary ahoana ny ty ahoana zao ten'Andriamanitra dia milaza fotsiny hoe apetrao aminy fanahinareo rehetra fa izy no miananareo manina tsy ampiarinao zany vo ampiarinao fotsiny e zany dia mitsoka dia voly fatany le famaninana izy efitra tsony tsy marary kibotsony tsy marary lelotsony tsy marary vavontsony satria efa napetrany tamin'i Jesosy ny fanahiana. Halleloia. Maimaimpony zany gratuit zany izay zavatra dia davy tonga amintsika miverina ohatrany zazakely mandeha tsy manany amin'ny hoavy tsy manany amin'ny ambitso fa matoky andray aman-dreny ianao ve mba ohatra zany
zay hoe za tsisy ray aman-dreny tsony ray aman-dreninao le rainao zay any an-danitra hoy Jesosy hoe mivavaka toy izao nareo rainay zay any an-danitra tsy navelaka ianao reny fa tio ny Isaia 40 zao Isaia 40 Isaia 40 andiny fa efatra Isaia 40 andiny fa efatra Isaia 40 andiny fa efatra raha raisinao amin'ny finoana zany teny zany dia marina aminao ary tonga vokany amin'ny fiainanao ianao tsy atao intsony hoe nafoy ary ny taninao tsy atao intsony hoe lao misy anarana miova zany ao nafoy ny anankiray lao ny anankiray nafoy dia lao rehefa amin'ny Jesosy ianao miova io anarana io ane manao ina moa le amin'ny tribunaly manao jugement supplétif mba tonga any amin'ny tribunaly anova kely ny anarako azafady ay novaina ny anaranao novaina isa ny anaranao dia misy anarana avao entinao dia vonona le anarana taloha omena le anarana avao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ao amin'ny tontolo fanahy ihany koa rehefa ianao mandray an Jesosy manaiky ny fanjakan Jesosy ao anatinao dia miala le anarana hoe nafoy ianao miala le anarana hoe lao ianao fa ina le anarana vaovao raisinao fa ianao atao hoe ilay sitrako ianao atao hoe ilay sitrako misy mamaky baiboly amin'ny teny frantsay ve ao ina le hoe ilay sitrako amin'ny teny frantsay mon plaisir en elle Andriamanitra no teny io zany hoe le fahafinaretako sy le fifaliako dia ao aminao azonao an-tsaina ve zany hoe Andriamanitra faly aminao le fisainantsika mihitsy zany mila ovaina zay le ao Romaina 12 miovah amin'ny fanavozana ny saina amantaranao sitrapon'Andriamanitra tsisy mihitsy ray aman-dreny faly ampajanany zanany tsy misy mihitsy ray aman-dreny faly ampahorony zanany fa ny ray aman-dreny rehetrarehetra dia anao zay afaly amin'ny zanany io daholo rehefa fantatrao fa zanak'Andriamanitra ianao zanaky ny ray ianao dia hoe Andriamanitra malala zay ho anao ary malala n'Andriamanitra ianao malala n'Andriamanitra ianao lay antsoina hoe sitrako ary ny taninao atao hoe vady ampakarina fa sitraky Jehova ianao ary ny taninao ampanambadiana azonao hoe zany tenin'Andriamanitra zany ianao tsy atao intsony hoe nafoy dia ilay sila rehefa tonga teto tany Jesosy dia ozy Jesosy ozy ny tenin'Andriamanitra filazantsara hoe onena ozy Jesosy nahitany le vahoaka fa tahaka ny omby tsy misy mpiany fahitany Jesosy azy ara-panahy zany misy alahelo misy fampidiana misy areta misy tahotra hitan'i Jesosy ao amin'ny fiainan'le olona dia rehefa tonga Jesosy teto tany dia zay voalaza hoe oneny Jesosy nahita azy satria tahaka ny omby tsy misy mpiany izy ianao raha tsy mbola ao amin'i Jesosy ianao manatrika eto androany raha tsy mbola ao amin'ny fonao Jesosy raha tsy mbola mazaka ny fiainanao Jesosy dia ianao le antsoina hoe nafoy ianao le antsoina hoe lao raha tsy mbola ao aminao Jesosy raha tsy mbola vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao raha tsy mbola nateraky indray ianao raha tsy mbola nibebaka ianao dia ianao le atao hoe nafoy ianao le atao hoe lao fa raha ianao tafavavana tamin'Andriamanitra rehefa niona tamin'i Jesosy Kristy dia ozy le voalaza hoe ianao le sitrak'Andriamanitra ianao le malala eo anaty mason'Andriamanitra ianao le tian'Andriamanitra dia aizany misy ianao amin'izao fotoana Andriamanitra nefa dia tsy manery fa Andriamanitra mametraka safidy Andriamanitra mametraka safidy tahaka amin'ny Apokalipsy dia milaza hoe mitsanga ny ambaravarana izy ka mandondona tsy manao antery izy hoe za hiditra ao aminao za nzaka ao aminao zao tena hoe iaina amin'izay tiako ho atao aminao fa Andriamanitra mametraka safidy foana raha mamoha varavarana ianao tsy Andriamanitra ny amohany io fa ozy hoe raha misy mihain'ny feo ka mamoha varavarana tsy izy mitena hoe izaho mamoha varavarana fa izy mitena hoe raha misy mihain'ny feo ka mamoha varavarana dia hiditra ao aminy zany hoe dingana mila ataonao dia ianao manokatra ny varavarany fonao ianao manokatra ny varavarany fonao ianao manokatra ny fiainanao an Jesosy hoe anjakao ny fiainako Jesosy anjakao ny momba Jesosy anao sitrakao ny tiako Jesosy ansika izany tenin'Andriamanitra zany ilay fifaliana dia noho Jesosy ao anatinao ilay fifaliana dia noho Jesosy ao anatinao
inona mampanahy anao, inona mampamory anao, inona mampatahotra anao, inona mampitelitely anao, inona mampalahelo anao. Avakio ndray tenaandriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 5 andiny faraiky amin'ny roapolo. Asan'ny apôstôly toko 5 andiny faraiky amin'ny roapolo. Dia zao voasoratra. Asan'ny apôstôly toko 5 andiny faraiky amin'ny efapolo. Asan'ny apôstôly toko 5 andiny faraiky amin'ny efapolo. Ary ireo dia niala teo anatrehany sy nihodiona sady faly satria natao mendrika hitondra inona voninahitra, hitondra lasa tsara, natao mendrika hitondra fahafahambaraka ho voninahitra zany anaran'izany. Haleloia. Miova mihitsy amin'ny fisainanao rehefa malaika ikoly ianao, rehefa avabaraka ianao dia faly. Noho ilay tenin' Jesosy, noho ny tenin'Andriamanitra, fa tsy hoe noho ny adalàna nataonao na noho ny zavatra tsy nentina nataonao tany. Raha tsy nentina nataonao sy ny adalàna fanihina nataonao mahafabaraka anao dia tena afabaraka tokoa ianao, fo mafy ianao. Fa raha noho ny tenin'Andriamanitra, noho ny fahamarinana, noho ny fijoroanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, no hitenenana ratsy ianao, no ilazana ratsy ianao, no ny anenjehan'olona anao, dia ozy ny tenin'Andriamanitra ohatrany ny apôstôly tato hoe faly izy. Inona le nahafaly azy? Satria natao mendrika hitondra fahafahambaraka ho voninahitra zany anaran'izany. Io anaran'io dia Jesosy Kristy. Za miteny aminao fa raha kristianina tsisy fanenjera zany, mila mieritreritra. Raha kristianina tsisy ady sy fitsapany zany, mila mieritreritra. Fa sao dia kristianina mahay milomano be fotsiny. Hainao ny tika le mahay milomano? Tonga tsy mena ianao dia mena. Tsy inona problème rehefa tonga mena ianao dia mena. Lasa na ianao atsy manga, iny koa ianao fa manga. Lasa ianao atsy fotsy, fotsy koa ianao. Saroy! Milama be daholo zany. Ianao atsy fotsy dia tonga atsy ianao manga, dia tonga atsy ianao mena, tsisy problème. Fa rehefa tonga ao Jesosy ianao, fotsy madio. Rehefa tonga ao mainty ianao fotsy. Rehefa tonga ao manga ianao fotsy. Rehefa tonga ao menamena ianao fotsy. Dia tsy faly menamena hoe fotsy ianao, tsy faly mangamanga hoe fotsy ianao, tsy faly maintimainty hoe fotsy ianao. Eo amin'izay mandeha fanenjehana. Fa ianao milaila sitraka aman'olona foana, anamitampy olona foana, tsy hijoro amin'ny fahamarinana, tsisy ady hoe tsisy fanenjehana eo, milamina be koa. Iza misy fanenjehana sy fitsapana zao. Zao lazaiko anao mijoro ianao amin'ny fahamarinana. Na hamono anao ary, na hafaty anao ary io. Fa ny ato anaty baiboly hoe maty noho ny fahamarinana daholo. Andeha ianao sa tsy andeha, anaraka ianao sa tsy anaraka, zany zava-misy ato. Misy ny tsofaina mihitsy, tsy ny tsofaina roa. Olombelona zany dia ny tsofaina roa noho ny fanarahany an' Jesosy. Misy ty tanany ty sy tomo mamakary dia ndray sy tomo mamakary dia mizara roa eo izy. Fa zany rehetrarehetra zany dia zao tsy emo zany rehefa amin'ny Jesosy ianao satria misy anestesie. Ina moa ny anestesie? Rehefa marary nify ianao tsy herinao mihitsy hoe nasorona nify. Satria asiana anestesie ao nakapohana fialahana be tsy herinao mihitsy. Nantsongona ary tsy herinao mihitsy. Zany ianao rehefa enjeha, rehefa misy mahazo anao, dia trotrony Jesosy ianao. Hainao hoe le tantaran'le hoe nisy dia tongotra efatra dia aveo lasa dia tongotra roa. Hainao? Tsy atao fotsiny zany zany. Nisy olona anankiray nanofy. Rehefa nanofy izy dia nahita dia tongotra efatra. Rehefa hita le dia tongotra efatra, dia faly be izy. Le dia tongotra anankiroa anazy, dia le dia tongotra anankiray eto an Jesosy. Dia miaraka zany zareo miara mandeha aminao foana amin'ny Jesosy isan'andro. Dia jerena tsara ny tantaram-piainana. Misy fotoana teo amin'ilay misy ady, nisy an'ilay fanenjehana, nisy an'ilay fikapohana, nisy an'ilay olana, nisy an'ilay zavatra rehetrarehetra miatra. Jerena tongotra roa fotsiny teo. Io zay tena reto tongotra roa reto teto ilay tsy afa-panadinana, teto ilay narary, teto ilay ohatrany tsisy hopatrano mihitsy, teto ilay tsisy vola mihitsy. Io zay tena teo amin'ilay sarotra be za Jesosy tena velanao. Dia hoy Jesosy hoe jereo tsara ireo tongotra ireo, fa ny anao 38 ny ako an'io 42.
jereo tsara ny tongotro reo fa dia tongotro reo taizany ianao tamin'ireo dia ho jesosy hoe za nitotro anao tao anatin'ireo adiny fa rehetra fa zany nandeha fa zany no miazo ananao halleloia inona fampianarana tiana apetraka amin'izany dikan'izay dia zao tonga saina amin'izay le olona aveo tena matoky ary fa ka ianao tsy andao atsy afoy amitsy ao anatin'ny adinao sy ny fitsapahanao dia tsaroa fa mitotro anao jesosy izaho izy nitondra izao no anafaka na dia mandra-patitra ao azy dia tsy miova mandra-pahafotsy volo anao isahirana izao no nanao izao no hitondra izao no anafaka halleloia apetraky ny tompo aminao zany teny zany androany mbola tsy fotsy volo akory ianao tozany tompo hoe mandra-pahafotsy volo anao mbola zany mitondra anao efa fotsy volo ianao jesosy mbola mitondra anao tsy miovy jesosy omaly sy anio ary mandrakizay jesosy ilay miazo nanao amin'ny tanam-pitiavana dia miteny hoe aza matahotra aza manahy halleloia zay koanao fa ny olona rehefa tsy manana an' jesosy ny akamaroana dia ratsy vola izy tsy tianao izy mankahala anao izy zavatra efa nataonao tamin'ny heri-taona iny mbola tsarony nataonao jesosy efa manadinao an'io rehefa misy miteny anao an'izany dia misy fotsiny hoe inona koa fanampiny fa zay mbola teneninao fanampiny io raha jesosy efa nanadio anahy halleloia inona koa mbola lazainao fanampiny zay ay mbola misy an'izay dia mbola iteny zavatra hafa koa izy dia misy fotsiny he zay ihany no fantatrao mbola misy betabe tsy fantatrao io betabe tsy fantatrao io raha jesosy efa mandrakotra an'io efa madio aho eo anatrehan jesosy efa olo-baovao eo anatrehan jesosy efa afaka eo anatrehan jesosy ka na inona teneninao eo inona lazainao eo izay koa raha zay koa zezika ho azy any vitamina mampandroso fa raha ianao menatra an' jesosy menatra anao koa jesosy fa io ao am'le asan'ny apôstôly tsika teo faly ny apôstôly fa natao ninjihana noratraina ny kapohana nalamba raka noho ny anaran' jesosy efa manena anao hoe zany ampabaraka noho ny anaran' jesosy efa nenanao hoe zany terenina ratsy no anaran' jesosy zany mandramo fa tsara zany mahaina zay zany hodin'ny olona famina sy raha in'ny olona aza malahelo an'izany jesosy ary nodina famina izy ianao tsy hodina famina ankorahin'ny olona tenenan'ny olona ratsy jesosy ary ankorahin'ny olona tenenan'ny olona ratsy ianao koa anatin'izay fa jereo ambon'io asan'ny apôstôly io toko fadimy andininy fahaefapolo dia inona ny natao taminy nalohan'ny amotsirana anazy nkapohana nkapohana ny azy ara miatra amin'ny vatana mihitsy miatra manaina mihitsy hoe nkapohana izy noho ny fitorianan'i jesosy dia izy nkapohana noho ny fitorianan'i jesosy teo tsy niteny izy alao hikatona amin'izay ty ambobao ty fa tsisy efa alao tsy mitoritory miomazany tso fa alao hijanona fa ohatra voakapotsika tsy voamaiky voantenena teo zay oka zay mitoritory jesosy nareo io dia nkapohana izy dia mifotsorana rehefa mivoaka avany izy mbola mitory an' jesosy any izy inona no anakanana anao tsy torinao an' jesosy tsony inona no atao aminao fa io tenin'andriamanitra ao amin'ny asan'ny romana toko vavalo hoe inona no ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy fa orina va sabatra zany fitanjahana fanenjehana lozy mosary ady fahafatesana tsisy ampisaraka anao fitiavan'i jesosy intsony zany zay naseho an'andriamanitra tao amin'i jesosy tsisy asaraka anao fitiavan'i jesosy zay mahatonga hoe adala le olona miaraka amin'i jesosy lazain'ny olona fa adala lazain'ny olona fa droge satria misy fanjakana hafa ao ambony ao satria misy fanamasina ao ambony ao olona tokony alahelo mbola faly olona tokony hitomany mbola miome satria misy fanamasina ao anaty ao mitondra fifaliana azosika ve zany azonao ve zany iaino zany andramika izao fa tsara jehova io zany tsy religion torina amintsika tsy fombafomba zavatra ara-tsaina fotsy fa fiainanao miaraka amin'i jesosy dia ndao ndratsika ry amin'ny Luka toko fahenina Luka toko fahenina
andiny faharoa am'roapolo lioka toko fahenina andiny faharoa am'roapolo lioka toko fahenina andiny faharoa am'roapolo sambatra ianareo raha lan'ny olona ka ariny sy aratsiny ary laviny toy ny zava-dratsy ny anaranareo. Halleloia. Ianao zany raha makaty ampo ka iresaka ampo misy teny anao za aratsiny zao za nakalain'izao izy hoe halleloia sabatra ianao mety test anao zany araleako aty aminao fa mavesatra sabatra ianao sabatra ianao zay lazay ny ten'Andriamanitra azo reo hoe zany ten'Andriamanitra zany matoa zao ten'Andriamanitra zao lazayntsika zao volana janvier zao ho mafimafy ny 2017 fa mimany ianao raha miaraka amin'i Jesosy raha volony ianao miaraka amin'i Jesosy dia ho mafimafy io raharaha ho mafimafy io ranavavy fa ndao miaraka ndao hitory an'i Jesosy ndao anambara an'i Jesosy fa ozy izy hoe sambatra ianareo raha alan'ny olona zay ny anankiray sambatra ianareo raha riny sambatra ianareo raha ratsiny sambatra ianareo raha lafiny toy ny zava-dratsy ny anaranareo noho ny amin'ny zanak'olona tantely ve lavina toy ny zava-dratsy ramina ve isaory Jesosy mihitsy miteny hoe sambatra nareo Jesosy tsy nitsetranao mihitsy ndry mampalahelo nareo ndry zany ve zany kosa ve tsy nanao an'izany Jesosy teny hoe sambatra misy ianao sambatra mihitsy ianao raha izany zavatra misy mahatonga atsika reto matsy tsika mikenakena mitandritandrina tsy te hiady tsy te ho afabaraka te ho mamihotitra dia tsy samijoro ianao any am-piasana tsy samijoro ianao eny an-dalana tsy samijoro ianao ao an-trano satria tsy te hisy fomba nefa ny ten'Andriamanitra dia mampisy fomba azonao zay ka za zany dia efa miteny zao hoe raha miaraka amin'i Jesosy zany tsy ferana ny combat tonga ny combat ray dia tonga ny combat manaraka combat ray mbola tsy vita ny combat ray efa miditra halleloia fa isaorana mitombo amin'izany rehetrarehetra zany fa manoatra noho ny mpandresitsika amin'ny alalan'ilay tiatsika halleloia manoatra noho ny mpandresitsika sambatra ianareo raha alan'olona sambatra ianareo raha ratsiny sambatra ianareo raha ariny sambatra ianareo raha lafiny satria zao olo zany natao tamin'i Jesosy ny olona manaonao an'izany Jesosy tianao rehefa Jesosy tsy ahopiny aminy lazaiko marina aminao zay rehefa Jesosy ny tia rehefa fantatra fa mbola Jesosy rehefa fantatra fa mbola maniraka Jesosy rehefa fantatra fa mbola mampiteny Jesosy rehefa fantatra fa momba Jesosy na hiala daholo raha ny zato sa arivo sy ny sisa rehefa hoe Jesosy zava-dehibe zay tsy problème halleloia fa vao mainka mandroso miaraka amin'i Jesosy mandroso miaraka amin'i Jesosy dia zao lazain'i Jesosy amin'ny toy any amin'ny dimy fatelo amby roapolo mifalia ianareo amin'izany amin'izany ka mipita fa indro lehibeny valopity ianareo any an-danitra fa izany natao ny razany tamin'ny mpianany mpaminany vakio le andiny fatelo amby roapolo mifalia ianareo amin'izany andro zany ka mipita fa indro lehibe ny valopity ianareo any an-danitra aiza ny andrasantsika io zany any an-danitra rahalano mitsahatra any an-danitra raha nabavy mitsahatra any an-danitra fa misy groloanao tia ny tantely tia ny jiory tia ny rano no ny ady rehetrarehetra ny ainanao tany no ny teny ratsy nataon'ny olona no ny fanetsehana nataon'ny olona no ny fanilikilian'ny olona no ny nataon'ny olona zava-drasy ianao tia groloby ianao any an-danitra inona ianao fa raha ianao tsy nahiliky ny olona tsy ndrenen'ny olona zavatra ratsy tsy nampaingain'ny olona sisisa eo zay tonga hoe tonga soa atao an-danitra ianao tsisy grolo azonao ve zany misy galona zarena any an-danitra misy galona misy zavatra ho azo any an-danitra dia zay koa ny amporosiantsika mazoto mamafy amin'ny fanjakan'Andriamanitra mazoto mitory an' Jesosy mazoto mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra mazoto tena hoe miaina ao amin'ny tenin'Andriamanitra fa misy vokany ny zavatra omenanao zavatra raisinao zao ao Matio 5 dia ohatran'io ihany koa
Matio toko fadimy a dia ozy hoe mifalisy miravoravo ianareo zay mihitsy ara ny teny mifalisy miravoravo anareo fa lehibe ny valim-piti anareo any an-danitra. Matio toko fadimy andiny ny fahafolo. Matio toko fadimy andiny ny fahafolo. Matio toko fadimy andiny ny fahafolo. Sabatra izay enjehana noho ny fahamarinana fa azy ny fanjakany lanitra. Sabatra ianareo raha aratsiany olona sy enjehany ary asiny izay teny ratsy rehetra itenenany lainga anareo noho ny ambo Jesosy foana dia zareo ihany izy teo a. Sabatra anareo raha aratsiany olona, sabatra anareo raha enjehany, sabatra anareo raha asiny izay teny ratsy rehetrarehetra itenenany lainga anareo noho ny ambo. Dia inona ny renen'i Jesosy? Mitomany mifaly sy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-piti anareo any an-danitra fa toy izany any no nanenjehan'ny mpaminany izay talohanareo. Anjaranao raha lasaina vavy ny fanenjehana aza atao mahagaganao zany. Anjaranao fa ao anatin'izany dia mifaly mandrakariva ao izy fa lehibe ny valim-piti anareo any an-danitra, lehibe ny valim-piti any an-danitra. Zay mahatonga ny Paoly miteny hoe i Petera miteny hoe izany no iravoravonareo, izany no ifalianareo na dia ampahalelovina vetivety aranareo zao fa fizantoetra ny finoanareo satria any an-danitra any ny valim-piti. Dia zay mahatonga le mifaly amin'ny fanantenana. Tsy vita mifaly amin'ny fanantenana miareta amin'ny fahoriana, tsy vita miaritra fahoriana mareta amin'ny fivavahana. Trois zay mifaly amin'ny fanantenana miareta amin'ny fahoriana mareta amin'ny fivavahana. Romana toko faharoa andiny faharoa folo. Mifaly amin'ny fanantenana mareta amin'ny fahoriana miareta amin'ny fivavahana. Zany hoe mifaly ianao amin'ny zavatra ho avy, ny amin'ny fampakaran'i Jesosy ianao eny amin'ny lanitra, ny amin'ny fiverenan'i Jesosy, ny amin'ny fitsaranao any an-danitra, ny amin'ny loka omeny tompo anao. Mifaly ianao ny amin'izay amahan'i Jesosy, izay olonanao rehetrarehetra atao tany ihany koa sy ny mbola hoe hanehoany vonany aminao isan'andro raha mitoetra tsara ho aminy ianao. Mifaly amin'ny fanantenana miareta amin'ny fahoriana mareta amin'ny fivavahana. Raha tsisy vavaka koa dia mandeha anjama fotsiny, mandeha amin'ny herin-tsaina. Tsy herin-tsaina ny teny ilaina fa herin'ny fanahy. Zay a, tsy herin-tsaina ny teny ilaina fa herin'ny fanahy. Tsy herim-po koa ny tena ilaina fa herin'ny fanahy. Ny fanahy-masina io raha lasaina vava tsy vitanao, tsy vitanao. Misaora moa izy izay manenjika anareo, misaora fa aza mamonjy. Ahoana ny avitanao anao an'izany raha sainao fotsiny. Fa mila ny fanahy-masina ao anatinao hoe izay manenjika izay manisy ratsy anahy isaorako, tsy vitanao isaora, tsofo rano izy. Eny Jesosy ianao. Ahoana ny fahanaovanao an'izany? Tsy tonga dia mamaly bota foana ataonao rehefa misy mamaly miteny ratsy ianao. Rehefa misy mamelaka tamenanao ny akavanana dia efa valianao izy. Fa ny tenin'Andriamanitra miteny raha misy mamelaka tamenanao amin'ny akavanana dia ho azy ny akavia. Aza manaiky resiny ratsy ianao fa reseo amin'ny sony ratsy. Zany rehetrarehetra zany nefa teoria fotsiny ara-tsaina fotsiny raha tsy ao aminao fanahy-masina. Halleloia. Halleloia. Dia fandrazay teto moa ilay toeran'ny Petera hoe Petera olona sarpo. Petera olona tonga dia mamaly bota. Ho samborona Jesosy, tezitrisy ho samboronao Jesosy. Jesosy be olona samboronao. Zay zavatra teto ny lamba be ny ditana rano mivadika firy. Ahoana ny esorinao amiko ny tena zavatra. Ny rano lasa divay dia noho ny eti-po tsy ampeverana dia nikapainy sofon'ilay mpanenjika an'i Jesosy. Kapainy sofon'ilay mpanenjika an'i Jesosy, nisabatra tany amin'ny tany. Dia Jesosy ny tena io ataovy koa ny ilana. Zay natao Jesosy. Hoy Jesosy hoe ampidiro amin'ny trano ny sabatra. Ampidiro amin'ny trano ny sabatra. Tenen'i Jesosy aminao koa mandritra 2017 ampidiro amin'ny trano ny sabatra. Fa misy sabatra anankiray koa nefa ampiasaina koa. Ary mila inona ny fanahy ampidiro amin'ny trano ny sabatra. Dikazay aza mamaly faty, aza mamaly ratsy ny ratsy, aza mamaly ratsy ny ratsy, aza mamaly faty. Felao fa ny tompony abo anao fa ianao angino. Halleloia. Por zany toetra amin'ny Petera. Zany toetra amin'ny Petera. Kanefa niaraka tamin'i Jesosy teo foana olona misy sabatra miafina any ambadika. Olona miaraka amin'ny Jesosy zany tokony tsy sabatra tsony. Manao malagasy hoe tsy miady nefa kibay akelika ihany. Rehefa amin'ny Jesosy ianao miala ny kibay tsy mety tsara vela tsy izany.
raha tsy tonga nyfanamasina tsy miovy petera rehefa nilatsaka misy ny fanamasina zay vo tena miovy petera satria mbola tsy tonga nyfanamasina nenjehan Jesosy petera ndray nivadika avy eo tsy fantatra koa zany Jesosy resanao zany satria mbola tsy ao le fanahy mbola saina mbola enti-po fotsiny fa rehefa nilatsaka amin'izay ny fanamasina tsisy petera nandahany Jesosy zany tsony teo ary petera raha araky ny tantara dia nombona tamin'ny azo fizaliana ozy petera tsy mety raha nomboana ohatran Jesosy alao mivadika ny ambona anahy lohany ray atao ambany dia tonga tatao eny ambony efa atao aminy amin'izay ny fanamasina tsy nandahany Jesosy tsony efa atao aminy fanamasina dia nijoro izy tamin'ny fahamarina nanamonina azy ary zany tsy ho vitanao le resahantsika teo raha tsy Jesosy mihitsy no anatinao raha tsy ny fanamasina ny mameno anao halleloia raha tsy ny fanamasina ny ao anatinao dia izay nao zonao fifaliana teo ho sambatra ianao teo ho faly ianao raha teo ho sambatra ianao teo ho faly ianao dia sambatra ianao raha injehana raha tsy tenena ratsy tsy noho ny fahatsaranao no mahasambatra anao tsy noho ny fahatsaranao mampisy fifalianao anao misy matsy olona faliny amin'ny tenany azonareo hoe zany olona faliny amin'ny tenany zany ny olona faliny amin'ny tenany a dia maka sary izy dia jereny le sariny dia faly ery izy hoe izany faly ery misy olona mampiasa telefônina le smartphone reny dia sendra hitakitako eny an-dalana anao ampiasana dia ny sariny aniny eo dia efa le maka sary zany le masina fond d'écran le telefôny ny olona sasany mba sary vadiny ataony eo sary vady aman-janaka fa ny azy dia sariny aniny eo izy nefa manambady aman-janaka dia misy le maka sary reny le mazoto hoe manao selfie aka ny tena foana mahafinaritra anaty izaty tsara ery ty izaty faly ery za aminahy nisy nanao selfie dia nohanony voay any hoe valina izy manao selfie hoe aka sary anasy le voay ataorinaty efa nohaniny voay izy ny mahafaly anao tsy ianao fa mahafaly anao fanamasina mahatonga no anana fifaliana misy olona masy dia faly misy ny amin'ny tenany hoe je suis belle je suis beau dia iny ampetraka sy apetraka eo tsy zany raha lasaina bavy no izy a tsinitsinina ianao tsinitsina ianao zay le atao hoe narsisika narsisy zany a dia olona anankiray tsy nahita tarea mihitsy amin'ny tantara grika moa zany mythologie grek dia nisy fotoana amin'izay sy nahita sariny teo amin'ny rano dia rehefa hita le sariny lasa raiky mpitita amin'le sariny izy lasa amoureux anazy zany izy zay hoe narsisika ny olona narsisika zany dia le olona tia ny tena le midera be ny tena sy hoe mahafinaritra anaty izaty ohatra hoe izy ny tena rôle sy hojereny narsisika tandremo anao sao dia narsisika dia narsisy a teo nahita an'le sariny dia fary be izy nahita le sariny dia amoureux anazy izy dia maty izy ny hafarany satria tsy possible ozy izy ny azaho amoureux anako amin'ny sary tsy possible dia avy eo lasa nitsiro ny voninkazo narsisy entre parenthèse zay mythologie grek ndraindray tsika tiany tena atsika be sy mikolokolo be sy alaina sary sy aderatery eny tsy aza teratery zany ny sarinao raha lazaina paly afeno any fa Jesosy toriana alao hiafina isa mandraikaizy zay tsy loha ny fond d'écran raha olona sarinao halleloia parenthèse zay fa tena tia napetraka amintsika hoe le fifaliana dia ao an' Jesosy le fifaliana ny fiarovanao anao miverina any amin'le nehemiato eo zany sika hoe rehefa ao aminao fifaliany Jesosy dia niny hatraminao eo pitika ho azy fotsiny pitika ho azy fotsiny satria anao blindé azonao hoe zany blindé hitanao zany hoe fiara blindé tsy andairam-bary zany tsy andairam-bary zany dia raha iso finoana le fifaliany Jesosy rehefa misy ao amin'ny Efesiana toko fahinana dia milaza hoe tafio avokoa ny fiadin'Andriamanitra rehetra mba azonareo anohatra ny tafika ataon'le ratsy fa sika tsy mitolona amin'ny mofo amandrana dia nisy atao ny teny hoe le bouclier de la foi zany hoe raiso ampiny amin'ny finoana hiarovanao a amin'ny zanatsipika mirehatra rehefa andeha ratsy misy zanatsipika mirehatra rehefa andeha ratsy so ianao tsy miambina so ianao tsy miambina so ianao tsy mitoetra fa misy mihitsy zanatsipika mirehatra ozy izy a dia mamotika anao iny manimba anao iny fa mba tsy hatonga liny atratranao dia tamin'le finoana ao ampingy tamin'le finoana ao ampingy ny fifaliana dia noho Jesosy atao anaty ny fifaliana dia noho le fifalamasina atao anaty ary tsy alobaka zany fifaliana zany aminy Andriamanitra ny fifaliana ozy any amin'ny Salamo fa efatra amby efapolo any ilay Andriamanitra ny fifaliako ilay Andriamanitra mihitsy ny fifalianao
dia voalaza ny nabavitasy hoe ao amin'ny Isaia ao amin'ny Salamo fahaenina ambin'ny folo hoe nitavanao misy ny mahatonga fifaliana ho anahy. Le fanatrehanao Jesosy ny mahatonga fifaliana ho anahy. Ka raha tsy eo amin'ny Jesosy ianao tsy haharitra ny fifaliana. Fa le fanananao an Jesosy ny mampisy fifaliana ao anatinao. Halleloia! Azontsika ve zany tenin'Andriamanitra zany? Mba tsy ho raisitsika ao an-tsaina fotsiny fa ho raisitsika ao ary hanovatsika. Faly amandray ny teninao izy Davida. Sabatra amandray ny teninao. Mba ho raisitsika le tenin'Andriamanitra.